Ny fahitana aloha le fanahian-kevitra maro ankehitriny de fanahian-kevitra te ilaza hoe samy tompony ty Madagasikara tsy samy te hanam-pahefana, samy te hanjaka am'izay fanitsiny ny tsirairay. Kanefa fatatsika tsara fa nisy fotom-pisainana napetraky ny mpanjanatany dia ny hoe zarazara ho anjakana. Izay ve no tanterahana sa ilay fotom-pisainana ilay mpanjaka malagasy anankiray ny teny hoe ny ranomasina ny valapariako, ka tokony tsika tsy hanasaraka ny efa mitambatra. Marina tokoa fa 18 taona no niainantsika tao amin'ny état unitaire bordel zany raha izay no azo ilazana azy, ary nogiazana olotokana na vondrona olona vitsivitsy ny fahefana zany. De izay tsy fitsy paritany tsy fahazahoan'ny hafa fahefana zay no anisany tsy mety, ary mahatonga ny sasany mangataka n'lay ataontsika hoe état fédéral. Fa ny fotom-pisainana am'lay état fédéral mihitsy kosa no tsy mety, satria ny fieritseretan'ny olona mitantana azy ankehitriny dia hoe satria izy no manam-bola sy afaka mitazona fahefana any amin'ny faritra misy azy, ka rehefa état fédéré io de izy no afaka anao an'ilay capture de pouvoir d'état fédéré zany am'izay fotoan'izay dia manjary ilay vahoaka ao anatin'ray koa no faty miaraka aminy. Ka mila fisainana tsara le izy, mila fandiniana tsara le izy, zay no mahatonga hoe tokony hidina any verina any Andoharano daholo aloha ny rehetrarehetra, satria na état fédéral no ataonao eo kanefa olombitsy no manjaka any am'le tanàna, na état unitaire no ataonao eo kanefa ny aty amin'ny fahefana foibiany no mahazo fahefana, de samy ratsy avokoa. Fa ny zavatra de davitsika de hoe misy fanjakana tokany Madagasikara, fa ny fahefana kosa dia mipakatra ny fotony eny atrany anivon'ny fokotany, de tokony hanana n'lay fahefana tandrify azy mba ahafahany mampandroso ny faritra, ny tanàna, ny toerana misy azy. Reo zany no atambatra io ny tenin'ny mpanjaka, ny teny Andrinampoinimerina dia ny hoe ny ranomasina ny valapare, zany hoe raitsy mivaky zany Madagasikara. De miainga ndray amin'ny tenin'ny filo Ratsimandrava ndray hoe ny fokon'olona no tompona andraikitra, zany hoe ny fokon'olona eny fotony zany no afaka, satria eny amin'ny fokotany any ngeny misy ny fokon'olona no afaka tompona andraikitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ataony, na amin'ny trosa alainy zany na amin'ny famokarana ataony zany, na amin'ny fitantanana ny ataontsika fotsiny aza hoe ny fandrimpahalemana eo amin'ny tanànany zany, satria rehefa mandry fahalemana ny fokotany tsirairay de mandry fahalemana Madagasikara. Rehefa misy fokotany anankiray tsy mandry fahalemana de Madagasikara ray manontolo no mikorotana. De izay zavatra zay zany no an'le izy hoe tsy maintsy miala avy any am'ilay fokotany eny misy an'ilay fokon'olona ny fametrahana ny fahefana rehetrarehetra zany. Fa raha ohatra hoe fa io zany ny fitsitsarana kosa mitovy ny arkarena foben'ny Madagasikara ny ary eny, ny ataontsika hoe ny redevance ny redevabilité tokony apetraka rehetrarehetra zany dia tokony zany eny fotony eny no ana. Fa ny tena olana ane dia izay vola rehetrarehetra tonga amin'ny fahefana fohy be de lany tapotra siringanao daholo. Saraiky toetsaina vitsivitsy ianao ananan'ny olona ao anatin'izany hoe état fédéral zany, ina ny toetsain'ny olona ao anatin'izany. Toetsaina voalohany zao de ny hoe janona hatreo am'izay le makatahaka be fahatany, satria ny faritra tsirairay efa mana maha-izy anazy daholo. Mety am'le faritra anankiray aty tsy voatery ety am'le faritra ray ary. Raisiko ohatra zany hoe ao amin'ny na re zany hoe ohatra ao amin'ny faritra Analamanga ohatra zany zao Antananarivo manana téléphérique ry zareo, mety hoe ilainy zareo zany téléphérique, kanefa téléphérique zany tsy ilain'ny olona, tsy haiko ohatra ny amin'ny faritra Mamboly Vandil tsisy ilainy zareo an'izany ohatra zay le izy. De na le mpitondra an'le faritra na le vahoaka am'le faritra de tokony samy mahatsapa, samy mahazo an'izany hoe tsy ilaitsika zany, fa tia zavatra ilaitsika. Hoe ty Vandil ny ny antom-pivelomantsika eto de zao zavatra ilaitsika fa tsy mila an'izany, samy mahatsapa an'izay. Zay zao toetsaina anankiray ngeza be zany. Toetsaina faharoa koa de ny hoe ianao no mpanjifa voalohany indrindra amin'ny produit vokarinao ao am'le faritra. Zany mbola sarotra amintsika malagasy zany. Ohatra zany raisiko hoe inona re zany ohatra hoe ao Antananarivo ohatra faritra Analamanga zany misy mamokatra arendrina taratasy, de to de faritra Analamanga rehetrarehetra, Antananarivo rehetrarehetra
to dia arendrina taratasy daholo ny olona ampiasain'ny olona rehetrarehetra ao. Tsy hoe forcen zareo ampiasa anazy fa zareo mihitsy no tia an'le izy ary fier zareo hoe tia vitanay vokarinay eto, tia vitanay teto dia izay mampiasa anazy ohatr'izao ohatr'izay. Tena hoe fier, tsy hoe tsisy produit akoatr'izay koa, tsy hoe sakanana ny arendrina vita sinoa fa misy mivarotra mihitsy ny arendrina vita sinoa le mandeha pile reny, fa tsy m'intéressé olona. Zany zao toe-tsaina zany. Tena hoe ianao mpanjifa voalohany amin'le produit vokarina eo amin'le faritra misy anao. Fa ny antsika mantsy somary ohatrany hoe contraire an'izay ny zava-miseho hoe vao manana zavatra hafa tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra ianao dia ohatrany hoe ambonimbony manan-karena ohatr'izany. Tsy izay mihitsy moa zany zava-miseho dia izay mahatonga an'le arendrina sinoa mandeha be amin'izay avy eo, satria misy karazany foana miseho, misy karazany foana. Dia le arendrina vita le ao amin'ny local tsisy mampiasa intsony, arendrina taloha, arendrina taratasy, arendrina moramay, arendrina ohatr'izay. Nefa izay mihitsy ny toe-tsaina an'ilay izy hoe ianao no mpanjifa voalohany amin'ny zavatra vokarin'ny faritranao. Izay zao izy izay. Dia ny farany mbola PDB fa hajanoko eto amin'reto telo reto. Ny fahatelo farany toe-tsaina dia hoe toe-tsaina mamorona. Raha ohatra zany ianao tena hoe any amin'ny faritra mpamboly vanille ohatra, dia tena amoronanao zavatra be dia be io vanille io. Mety hoe mamorona jus ianao misy vanille, mamorona glace ianao misy vanille, mamorona inona koa zavatra rehetrarehetra vanille, ary io produit ireo ao aminao daholo no miainga. Zany hoe ianao zany ny cerveau ary ianao koa no mpanatanteraka, any hoe machine mpanao an'io ao aminao ny hita ny zavatra hoe ao aminao ny hita ohatr'izany. Dia ianao no mamatsy an'ny restaurant, mamatsy ny faritra hafa, ianao tena hoe izay le izy izay famoronana avy amin'le zavatra ivelomana, satria tsisy afa-tsy io ny ivelomanao ary tena mahavelona mihitsy io amin'izay. Ohatra ny aty zao tena le ankilentinaiko anareo hoe divay ireny zao to dia voaloboka daholo ireny dia io tena misy jus ana divay moa zany to dia jus misy divay, misy be dia be karazana, hatramin'ny gâteau misy hoe misy divay le gâteau, misy voaloboka ny zavatra, tena hoe rehetrarehetra misy. Ohatr'izany koa ny ovy moa zany foto-tsakafony aty, hatramin'ny ovy tena misy karazana ovy, fihinana ovy ohatr'izay le izy. Dia izay mihitsy an'le toe-tsaina izay sur ny tena marina moa ngambany tena mitsotra fa ny fitondran'ny fotoana zao dia mbola tsy hitanay hoe manome lanja ny resaka nataony aretsena hoe tsy mbola misy zany ato, ary tsy mbola misy resaka mihitsy azy, fa dia mbola mitolona foana zany aminay zany. Dia hoe mandra-pahatonga an'izay hoe fahataterahan'ny tanjona hoe miverina malagasy azy, Madagasikara miverina malagasy, dia mbola mitohy foana zay na efa misy, mbola mitolona foana zay na efa misy azy zao fitondrana misy amin'izao fotoana zao, satria izay mandrosoroskevitra aloha eto sy aloha fa ny fitondram-panjakana tsy miaina zany, tena tsy miaina izy. Dia miandry an'izay zany zay hoe ahoana sy ahoana natao fitondram-panjakana manoloana an'ireny ezaka efa nataon'ny antenimieran-dray an'ireny foko malagasy ireny teto amin'ny firenena mba misy lanjany aminy. Dia sa tsy fa diso izay ambara zay hoe hatramin'izao aloha zay tsy mahita rirany, tsy ohatrany hoe zavatra rano natao eny an-damosiny Gana le izy, fa tsy fantatra zay mbola natao manoloana n'izao fotoana am'izao. Dia aleo mba ho fantaritsika kely hoe inona zany hoe état unitaire décentralisé zany. Le état unitaire aloha zany ngamba mety efa arakitsika amin'ny maha unitaire anazy zay, dia atambatra anatina faritra anankiray fahefana rehetrarehetra. Ny hoe raha ao Madagasikara zany dia ao Antananarivo le fahefana rehetrarehetra uni, zany hoe mitambatra ao zany, mitambatra ao daholo. Fa maninona amin'izay le izy ny hoe décentralisé. Décentralisé le izy satria misy apahana fahefana omena an'le faritra. Ohatra hoe apahana budget omena tantaniny, apahana sécurité omena tantaniny, apahana famokarana omena tantaniny. Ohatra zany hoe vany amin'ny faritra inona zany, faritra mpamboly vanille ohatra, dia omena apahana budget zareo tantaniny, omena apahana famokarana koa zareo anaovany anazy, omena apahana lalàna koa zareo hoe zareo ihany manapaka an'le lalàna momba an'le vanille, dia zareo ihany omena an'izay fahefana zay. Dia ohatra zany apahana sécurité ohatr'izay. Fa
ny décision principale zany hoe ny fanapa-kevitra lehibe rehetra de ao amin'ny le état central daholo ihany le izy no tapahany, zany hoe dikan'izany de le any amin'ny faritra mpamboly vanille zany a tsy afaky ny anapaka hoe ty vanille anay ty a de varotanay amin'ny France, avoakanay ahondranay any France any Europe ny vanille anay, tsy afaka manapaka an'izany zareo fa tsy maintsy mandalo ao amin'ny décision le central zany fanapa-kevitry le central zany zay vao tapaka zay vao hoe alefa, any hoe zay azon'le faritra atao a no omena anazy, zay fahefana azon'le faritra atao no omena anazy a, fa manomboka eo amin'ny voakan'le faritra am'izay de le central daholo le izy. Madagasikara efa niaina an'izany, efa nanandrana nanao an'izany Madagasikara, fa ny problème tamin'izany de teo amin'le fahefana, lasa ny savoritaka am'izay fa fahefana ohatrany ahoana no omena an'le faritra de fahefana ohatrany ahoana no tasomina ao amin'le central, satria misy a zavatra tsy fantatry le central nefa iainana any amin'le faritra, mila anapahana hevitra any amin'le faritra, le faritra nefa tsy afaka manapa-kevitra raha tsy makany amin'le central, le central am'izay avy eo manapa-kevitra hoe ohatr'zao de iny mihitsy nefa ny blème, le central tsy miaina an'le izy a, le any amin'le faritra miaina an'le izy a, le fahefana omena an'le faritra nefa tsy zato isan-jato fa apahany, noho izany misy zavatra mbola tsy ananany a, misy zavatra tsy ampy ao a, tsy afaka anapahany hevitra de tsy maintsy teny an'le central izy, zay ny bras de fer angeza be atao Madagasikara atao hoe tena ty fahefana ty omeo anay fa zay tsy afaka anapa-kevitra ohatr'izao zany raha tsy misy anareo ty, de le central koa moa zany iny efa hitantsika iny manda hoe zao ty aty any afaka tapahana fa mila ivoriana eo ambony latabatra ty, mila accord n'zao ty, mila fifanekeny zao ty zay vao afaka atao, de raikitra ny bras de fer de ny farany a tafatazona ao Antananarivo le izy, centralisé ao Antananarivo le izy, ka engany eny ana zany fanirina hoe mba tsy ho kilalao politika ny safidianantsika andreo hoe état fédéral sa état unitaire décentralisé, fa tena mba ohatra hoe tena fandrosoana ho amin'ny Madagasikara tokoa, fa tsy hoe kilalao politika ihany a, tsy hoe fomba entina hiampidivana antsika ihany koa, fa fanirina na hoe tena mba hoe olona matotra, olona tena hoe manana vina, manana kajy satria mila kajy tena mipetrapetraka zay vao mametraka an'izany hoe manova régime zany a, fa zay moa zany a fanirina ihany sur